Iaraka ivavaka ary isika rehetra. Fa le misaotranao ny fonay ry Jesosy Tompo. Andriamanitra isaoranay ny zavatra rehetra zay ekeny fahendrenao sy ny herinao ho tanterahina na amin'ny fiainanay tsirairay avy, na ny fiainan'ny fiangonana, na ny fiainan'ny tanindrazanay. Mifona aminao zahay fa nanota ny razanay, ary zahay koa dia tsy tsara noho izy ireny, fa ny famindraponao no mbola aharetanay ankehitriny. Azahoanay manatona anao mba hifona ary ngataka ny herin'ny fananao masina hanitsy ny dianay ampaheranay amin'ny fakapana rehetra, ka tsy hivily nao amin'ny ankavia na ao amin'ny kavanana, fa hanao ny tena sitrakao mandra-pahataterakay ny fahafenoany ohatry Kristy. Dia mitenena Tompo fa mihay ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo nangatako izany. Amen. Dia faly miarabantsika amin'ity alahady faha-5 manaraka ny Epifania ity. Ny Epifania moa dia tsy inona fa Jesosy miseho amin'ny voninahiny amin'ny Israely ary amin'ny jentilisa ihany koa. Mampiseho izany voninahiny izany manambara ny famindrapon'Andriamanitra Jesosy arak'izany. Ny anjarantsika ary dia ao amin'ny filazantsarany Mateo ihany, toko 17 ka ny 14 hatramin'ny 30. Matthieu, Évangile selon Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 24 à 30. Efa hita zany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nanao fanoharana hafa koa taminy izy, ka nanao hoe: ny fanjakany lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny. Fa raha natory ny olona dia avy ny fahavalony ka namafy voatsiparifary teny amin'ny vary, dia lasa nandeha. Ary rehefa naniry ny vary ka niteraka, dia niposaka koa ny tsiparifary. Dia avy ny mpanompon'ireo lehilahy ka nanao taminy hoe: Tompoko, tsy voatsara va no nafafinao tany an-tanimbarinao? Koa avy taiza kosa ny tsiparifary? Dia hoy izy taminy: fahavalo no nanao izany. Ary ny mpanompony nanao taminy hoe: ko tianao va handehananay hanombotra sy hanangona azy? Fa hoy izy: tsia fandrao raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia angotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko any mpijinja hoe: angony alohan'ny tsiparifary dia ataovy amboarany mba hodorana, fa ny vary dia ataomy hoany an-tsopitra. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Fiangonana malala ho aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fanoharana amin'ny ankapobeny dia hampiasaina mba hampirisihana ny mpihaino hahatakatra izay tiana hambara, mba hieritreretana ka hatsapany sy mirery ny inona no tiany mpanao fanoharana ambara. Ny Matteo 13 dia ahitana fanoharana 7 nataon'i Jesosy momba ny fanjakan'ny lanitra, ka ny faharoa amin'ireo no anjarantsika amin'ity anio ity, dia ny amin'ny voatsara sy ny voanaidratsy araka ilay novakitsika teo. Ny andininy faha-30 hatramin'ny faha-70 no manazava ny hevitry ny fanoharana arak'izay nomeny Jesosy. Retsika teo ary fa ohariny amin'ny lehilahy anankiray izay namafy voatsara tany an-tanimbariny ny fanjakan'ny lanitra. Fa raha natory ny olona amin'ny alina izany, dia avy ny fahavalony
na mafy voan-tsiparifary dia lasa. Niara-naniry ny vary sy ny tsiparifary. Tompoko, hoy ny mpanompo raha nahita izany. Moa tsy voatsara vanina fafinao, koa avy taizany tsiparifary, avelao hongotanay raha tianao. Dia hoy Jesosy amin'ny andininy 13 manambara ny sitrapony tompony tanimbary. Tsia hoy izy. Fandao raha manombotra ny tsiparifary ianareo dia hongotanareo miaraka aminy koa ny vary. Aoka ihany iara-maniry izy roa ambara-piavy ny fararano dia ny vary sy ny tsiparifary zany. Velao izy iaraka maniry ambara-piavy ny fararano. Zay ny sitrapony tompon'ilay tanimbary na dia nisy na mafy voaratsy aza tao amin'ilay tany na mafazany voatsara. Avy hatrany zany dia ahitantsika ny faharipon'Andriamanitra. Ny faharipon'Andriamanitra zay mandevitra amin'ny olona rehetra. Nahoana Andriamanitra no maharipo amin'ny zavatra efa hita hoe ratsy? Zany ny fanontaniana petraka. Tsy azon'Andriamanitra sakanana avy hatrany ve ny faharatsiana, fa dia avela hitatra, avela handravarava, avela hanimba. Fa maninona Andriamanitra no manao an'izany toetra izany? Zany ny fanontaniana mipetraka. Ary fandreo amin'ny soratra masina ny fanontaniana tahaka izany izay miendrika taraina. Hoe ohatra, mandra-pahoviana no mbola hisaintsainako ampanahy sy hahalahilovako ampo isan'andro. Salamy 112 ny andininy 2. Mandra-pahoviana no mbola hisandratany fahavaloko ho amboniko. Apokalipsy koa dia ahitana vavaka taraina manao hoe mandra-pahoviana no tsy hitsaranao sy hamalianao ny ranay. Hoy izany ireo olo-masina mitaraina amin'Andriamanitra. Dia ireo olo-masina efa nandanitra zany. Apokalipsy 9 ny andininy 10. Petera apôstôly dia manome ny antony zany famindrapon'Andriamanitra izany. Hoe maninona Andriamanitra no mamindra fo tahaka an'izany? Mazava loatra fa noho ny fahatsarany zany. Fa hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataony sasany ho fahelany, fa maharipo aminareo izy ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Zay zany ny antony famindrapon'Andriamanitra. Tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Na ny vary zany, na ny tsiparifary. Maharipo amin'ny manao ratsy Andriamanitra. Tsy misy tiany ho very ny olona, na dia ray azy. Eny fa na dia ireo vary avetsika ho vary ireo aza, raha raisina amin'ny mahafiainan'ny olona azy, dia miovaova koa, miovaova toetra. Eo anatrehan'Andriamanitra tsy maharitra, ka tian'Andriamanitra haharitra izy roa. Eto no tsaroana ilay teny Jesosy manao hoe fa izy Andriamanitra zany, Andriamanitra raitsika, mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ranon'orana amin'ny marina sy ny tsy marina. Mateo 5 andininy 5:7 no ahitantsika izany. Zay ny voalohany, Andriamanitra maharipo. Faharoa, sao dia hongotanareo koa ny vary. Zay koa ny antony hoe aza mbola makany nareo manongotra fandrao hanimba ny vary. Eto zany Andriamanitra manahy sao ho simba ny vary raha ohatra ka hongotana ny tsiparifary. Ny antony azy dia tsy fantatra fa amin'ireo tsiparifary ireo sao mbola mba misy vary tafitra ao anatiny ao. Sary manko ilay izy fanoharana. Ny vary koa tahaka izany tsy fantatra izay hovanina, tsy fantatra koa izay tsy hovanina. Andriamanitra no efa mahafantatra, kanefa noho ny faharipony dia ahemony ny fitsarana. Miala nenina izy ka tsy anjarantsika ny mitsara na ny hanongotra, fandrao manongotra izay mba hovanona isika. Tsy hoe mendrika ho iaho ny vary raha mitaha amin'ny tsiparifary, fa mbola miasa Andriamanitra, mandefa ny tenin'Andriamanitra, maniraka ny fanahiny sy ny mpanompony izy, manara-maso ny fitombo ny vary,
manamafy azy mba ho tafita soa ny fararano. Ny zanako sy ny asa tanako i Andriamanitra dia oka ho adidiko ihany. Andriamanitra manahy sao dia simba ny vary. Fotoana faharimpon'Andriamanitra izao ry havana. Fa Andriamanitra tokoa tsy naniraka ny zanany ety amin'izao tontolo izao mba hitsarana hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Taona ankasitrahana izao, andro fibebahana, andro pahasoavana, andro mpamonjena, andro fialananenina. Tsy nihaino ny mpanao tatibolana izay te hanongotra, izay maika hanongotra alohan'ny fotoan'Andriamanitra. Io manko dia karazana tatibolana. Jereo nge ny mpiamby atsy, jereo nge ny koralatsy, maninona ilay diakona lasa salamizao na salamizao. Sa salamizay ty ataon'ny mpiasa eto ty, faly ny hitatitra dia te ahita an'ilay tompony hanaisitra, hanongotra, hampanongotra avy hatrany izay heverin'izy ireo ho voaratsy. Ny mpiasa tompoko tsy mahazo manongotra ny tsiparifary, sao manongotra ny vary. Tsy anjarany zany. Avelan'ny tompony ho amin'ny fararano zany asa izany, anjarany mpijinja izany fa tsy anjarany mpiasa. Samy manana izay tandrify azy. Tsy mahazo mitsara fa izy Jehova ihany no hanomeny olona rehetra araka ny aleany avy, dia araka ny vokatry ny asany. Hatrizay io faharimpon'Andriamanitra io. Efa tamin'ny andron'ny Adama, tamin'ny Kaina, tamin'ny Noa, ary tanteraka ao amin'i Jesosy izany faharimpo izany. Fa mitaiza antsika Andriamanitra, mananatra antsika, mananatra ny olona rehetra, indrindra ny zanany izay mino araka ny tenin'ny Kristy hoe raha tsy mibebaka koa ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra, satria ho avy ny tao-pijinjana. Ary dia izay ny idirantsika amin'ny fahatelo farany, ho avy ny tao-pijinjana na ny fotoam-pijinjana. Rehefa tonga io fotoana io dia mitsahatra ny famindram-pon'Andriamanitra, tapitra ny fahasoavana, tapitra koa ny fetra, tsy hanana ny fahavalo, fahefana, alalana, hanimba intsony, tsy irehirehana isetrasetra intsony. Ny asany ho tsaraina araka ny hita ao amin'ny andininy faha-efapolo sy faha-telo amby efapolo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, koa tahaka ny anangonana ny tsiparifary sy andoroana azy amin'ny afo, dia ho toy izany no hatao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ho diovy ny anjely ny fanjakan'Andriamanitra ry havana. Tsy misy toerana ho an'ny ratsy ao, fa hatsipy any amin'ny afo mandrakizay ny ratsy. Any no hisy fitomaniana sy ny fikitroan'ny nify. Hoy Matio 7:2-20. Fa ny marina kosa dia hahazo voninahitra, handova ny fanjakana mandrakizay. Ny vary dia taomy ho any antsopitro. Mamaritra ny voninahitra izay ho azo ny mino izany tenin' Jesosy zany, manao hoe ny marina hamirapiratra tahaka ny masoandro any amin'ny fanjakana ray. Anatra ary ho famaranana izao fandinihana ny ten'Andriamanitra izao. Na dia samy mahazo famindrapo ka niara-ny aina, samy voakarakara aza ny tsara sy ny ratsy, dia tsy hitovy ny anjarana rehefa tonga ny fitsarana amin'ny fitsanganany tena maty. Dia handray ny voninahitry Jesosy izay niaritra fahoriana, izay niaritra latsa, Yesu, dia ny mino izany. Ny vary izay mitondra vokatra dia mitolefika, miondrika satria mavesatra. Ny tsiparifary mijoro fatatra, mijoro tsara, tsy manahy hatramin'ny farany. Endrika ahitana ny fireharehan'izao tontolo izao izany. Tsy azo sarahana nefa izy ireo satria ny fakany indraindray mety mifandray ao ambany ao, ka andrasana amin'ny farany vao haseho ny mahasamihafa azy roa. Milaza zany fa mila faharetana. Mampaherantsika zany mba tsy ho ketraka isika amin'ny fanarahana an' Jesosy, fa hisy valisoa ho raisy ny mino izay maharitra, tsy foana tsy akory ny fikarezana rao aina ao amin'ny tompo. Korintianina 1:5-5b. Ary koa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena.
Amin'izao dia misento isika tsy maintsy mianatra fanetretena antsona hifankatia eny ho tiana dia ny fahavalontsika aza toy izay nasehon'i Jesosy teo ambonina azy fijaliana. Anarina isika izay manao ny tenantsika koa efa mijoro tsara dia aoka hitandrina fandrao ho lavo. Korinthiana voalohany toko 4:12. Koa mahere zary avy mifamelahelo ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka namelany tompony helokareo no aokany mba hamelana reo heloka koa. Ary ambonin'izany dia ny fitiavana fa fehin'ny fahatanterahana izany. Sitrak'Andriamanitra isika raha mba tsy hitsara ny hafa, tsy tiany ny hitsara satria isika koa tsy mba nitsarain'Andriamanitra fa navelany ny helontsika. Tsy afaka hanombotra olona izay mbola ialan'i Jesosy nenina ianao fa tsy maintsy mivavaka ho azy ary mamela ny helony koa. Tsy haintsika ny manavaka ny tsara sy ny ratsy fa nizaran'Andriamanitra izany. Ny mpijinja eo amin'ny 130 no mahay manavaka izany amin'ny andro farany. Ary tsy misy zavatra ary na inona izay tsy miseho eo anatrehan'Andriamanitra hoy ny teny fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy aharihary eo imason'izay hiafarany ataontsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay raiso ny fitahiana. Fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana fanahy masina ho aminareo rehetra ny Amen.